dia ahoana koa ny hoe malala momba ny James? Ka izy ireny no fanerasera be aminy. Mahija. Tenenao anahy marina. Dia miomana fa mbola hifatratra aminao daholo koa izany ny fahatezerako. Ahoana olona mbola tsy fantatry sekory ve dia ananasy alahelo sady ohatr'izany. Fa mety hoe inona izany ny tadavany ianao raha ny eritreritra? Tena mety teraka angamba tsanta. Nanaparany James amin'ny filan-dratsiny. Dia avy eo zany mba tsorony tamin'ilay olo tiany ilay izy dia izy izao nsarahan'ilay bandy izao. Andray. Nefa kosa ingahy dia tsisy adosoany mihitsy izany na kely ary. Meti na tsy mety niatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa Tena tsy milamina amin'izao fotsiny ny saiko. Tsy manamaivana an'ilay olona sy ary James. Fa raha zavatra ohatr'izany tokony mba farafaratsiny hoe miresaka amin'isi izy na tsiko. Fa ny mahamaika antsika aloha izao dia ny fahasalamany ray antsika fa rehefa avy eo alamintsika ihany izany zavatra izany. Ka tsy hitako tsony koa ny izay atao e. Sao taiza masasaina be ohatr'izao dia fa sao dia misy fiantraikana ny fahasalamany si. Zay. Fanja, mba manana sakafo ao azafady dia fonosina tsara ilay satria mbola hoentina. Efa ngano sakafo hoentina izany koa atao amintsika madama. Sakafo ko nge izany e. Andeha hivoaka kely dia mety tsy tafaverina atoandro eo. Madama ity koa dia misahirana. Sao rehefa mivoaka dia mihinana any amin'izay ale. Efa manahirana be ny resaka fahadiovana amin'izao. Sady tsy misy ohatry ny sakafo hoentina avy aty an-trano. Ay, eny ary madama. Mba karakara kely izay azafady a. Madama. Merci. Tonga dre. Dia ohatr'izao foana ve ilay izany ny fiainantsika? Ohatr'izao manino. Mahafinaritra ary izao ko tsy hitako izay olana amin'izao. Tsy hitako izay mahafinaritra amin'izao. Trongo vao homana foana.
aza matahotra indri hitandre tsara fa efa miakatra eo mivokatra dia anana tahiry be tabe mihitsy sika sady za koa ezaka ny tady asa hafa ihany. Raha mba teo mantsy ilay sy dada sineny a tsy ohatr' izao angamba ny fiainantsika. Zay indrindry manara tsy makareti-po amin'ny zavatra efa lasy Arony marina ho ela tamin'iny tena tsy maintsy hita lany ny olona namono ny dada sineny dia efa mba hita lava e zareo. Vindrina hitana ny vady tamin'ny teny nomeko izany. Dia andendra izany aloha dia hoaiza hitady an zareoko. izy ary ne efa nigadra. Maninona? Saika teny indri mihitsy afa ohatry ny indrindra ny tonga aloha fa nisy andreny olona reny koa moa tamintsika dia ohatry ny adinidiniko le izy. Mety mihitsy ilay izany a. Tiako hita mihitsy izany olona navandozy izany. Ary ndre aloha calme rehefa nigadra aloha izy dia izay ny zava-dehibe noho ny heloka hafa nataony moa izany efa tsy ilahy mihitsy nene. Fa angatsy hoe sazy namonono ny dada sineny ny idirany ihany. Tao inona tsony ary izany izy ary efa migadra mandra-pahafatiny. Sao dia tsy azo lahantoka akory ara hoe marina izany. Efa voapirofo mihitsy na tsy teny fotsiny ary aho hoe raha tsara zaka le olona le rangany taizany James hatramin'ny mbola kely. Maninona? Zany sady nga vitan'izany haiko kay a izy ny namono ny vadiny tavelo nataony sorona dia aveo narino ny fatiny. Andriamanitra fa sorona ao anakoha. Ka izy zany ohatry ny tahiry zavatra izy eo amin'ny tobiny io. Tena olona tsy vanina mihitsy raha iry rangahy iny. Zany ny saika rafozanareo. Sina kosa mampimehala amin'izany. Ka eto mandray ary ve zavatra efa fandresena ange zao ny azontsika. Fandresena ahoana koa izao? Izao fiainantsika tsisy fiovana izao dia fandresena amin'ny lahy. Aza mora manary toko izany ho amin'ny fiainana. Tsy misy olona very-anjara izany. Tsisy olona very-anjara izany. Dia raha tsy tonga intsony James dia ahoana hozy lahy? Zany mbola eto za tsy manary andriza mihitsy sady ezaka tena ezaka mafy mba hampivoatra fiainantsika sindry tsika mianadahy moa zany. Tena misaotra betsaka ilay sy Marisa. Tena manana nadahy zany manana lahy. Fa manina raha tsara zaka ny tsy hoaniny sakafo nentiko eo. Zary mba efa niafina ninaly mitondra an'io aty aminao. Resy arabo tsy ilaiko tro zany ny sakafo sy ny miainy zany efa mandatsy azy isan'ny fiainana. Aza miteny an'izany aloha e. Kinona tsony moa ny ilanay efa tapitra makahala daholo ny olona.
diso izany fijerinao izany. Mbola enti-po mafana daholo fotsiny dia izay mahatonga ny zareo manao an'izany ianao. Sady tsy hitanao hoe normalina koa ve izany fihetsiny izany? Fa nampiazy amin'ny médecine akoha ve le raha matoty e? Te hanaitra ny sainao fotsiny a. Irery arafo a. Irery arafo a. Taloha zany a. Taloha zany a tena mamim-bahoaka. Fa zao alaza vavalom-pirenena mihitsy. Izao ny tenako aminao a. Matoa ianao mbola verinaina soma tsara ohatran'izao dia misy andraikitra takiana aminao izany. Natsony mo ny andraikitra izay ilana azy efa ty amponjy. Tsy haiko. Tsy izay mahalala ny ampitso ange antsika e. Fa za tena resy lahatra amin'izany. Kivy arafo a. Tsisy fanantenana ho ako trony ny amin'ny fiainana. Dia amofo zany ianao? Ka na midy aty ary ane za rafo ka mbola misy mampitombo isan'andro ny olako zo mifankalana e. Tsy azoko. Tonga teo James nanery anoro izay misy andreniny any an-dafy. Odry, zoany kosa ange zany e? Ka tsy misy reniny zany tsony any e. Zay le olana. Nandainga taminy zany ianao? Fitiavako ny tsy handratra azy ny nandingako. Manina nefa raha ohatra ka atoro anazy fotsiny izay misy azy dia milamina ianao. Efa maty izy. Ha? Mba ho fanamboarako ny sainy fotsiny namoronako an'izany anandafy andafy zany. Tsy mety kosa ny nataonao rangaty a. Reny ny ve maty afeninao aminy. Fa so iveriny le matoty fa moramora ary ny amboraka an'izany aminy. Fa zao zany niverinao fa milamina kokoa. Dia ahoana ny lazanao taminy? Inona namono ambarako azy eo? Fa tena navoaka mpiampana fotsiny izy rehefa nitezitra tamiko sy mivazavaza teo. Sady tsy mba tonga taty mihitsy hatramin'izay na dia hoe hijery an'ilay fotsiny aza. Tena faniriko mihitsy izany. Tsisy e. Dia ny kosa hoe handeha manitady azy tsony. Ka rehefa niteneniko anao ireny moa hoe mandeha mitady anazy tany izay sitrasa fa tsy nahita ninina tsony mihitsy. Dia ahoana tsisy olona mamantatra izay nandeha mihitsy ve? Tsisy ninina mihitsy. Efa ela be nge ondry zareo ny ala tao e. Sady nanontannay ary namitany. Enjana koa zany. Dia ny amanareo tsy mahafantatra an'izay nalehany sao dia hoe tsy lasa lavitra koa ny zareo. Efa nelana ninina daholo ry naly a. Fa saingy tsy nahitana mangirana. Tena lasa lavitra zany zareo raha izanoko. Dia tsy akapory naly a. Fa vonona nampiandre taky an'zareo raha ohatra hoe tsika loatra. Tena tiako be zany. Fa nefa nizaho tsy mazoto raha ohatra ka hoe mbola hiverina amindray. Fa maninona? Ka sao tsy inona mifanena ambalo amiko. Farafiana zany ianao no amian'ilay vola mohanana sa mbola voanangina? Mbola ezaka be aloha fa
Aza matahotra indray fa tsy ataoko tsinitsina zany ny fitiavana. Sady hoe misy zavatra netiko indriny any fa Ino zany? akipelo maso. Tsy ahiratra. Tsara be. Satra betsaka. Ty ve zao tsy nafo be ny fitananao amin'ity? Ko maninona moa na lafo be ary indriny olo tiako e. Mendrika zavatra tsara fa tsy hoe zavatra fakofako zavatra fotsiny mena. Dia tena fonao anaty? Mafoko manontolo. Sady raha nambola ray zany fikotsy volamena fa iny moa vita. Nefa zao raha nangononao vola tokony ho vitanana an'ity dia mba efa akaiky ny fahafahako tao. Eny e, zany marina fa jereo ary izy mafatifaty be amin'ny andriko. Mampitianoka foana. Saingy Haingy manina. tokony alako eo Fa manina ny soa. ka tsy tiako hitanao olona tsy inona. Ay, marina. Fa ena efa indrindro dia mba hatazona amin'ny fotsiny profitiavako indrindro. Fa ina ngera mba handiafana miandreny iny dia misy takalina. Sampy. Zanzansoko. Fa ny anao zany tsisy takalina. Ny tena fitiavana volana tsisy takalina zany. Sady mahandry tantana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mahafanajako. Veltiry Marija. Miandro olona baina. Misy nahitana anaka ty. Eiko ngefa ao alay. Artaiziny e? Misy tiana lehako? Aiza zany? Fa za zany tsy mahazo mihetsika ato amin'ity trano ity mihitsy. Zanga moa ny teny an'izany ka. Ka nidivy amin'ny fanontaniana ohatra ny hoe zazakely zany dia anontaniana hoe fananiana ny tsy noditadan-trano na tory-maly ariva. Ka gaga fotsiny hoe nandeha neny nefa tsy mba nampilaza akory. Ve ianao tsy nantaraiky tany am-pianarana dia aleoko tonga dia nandeha. Za maika. Ary ny cuisine ny teny hoe tora sakafo mivoaka tato ny ianao. Enta za mitady-bolana any aminao zany a? Zareo nge tsy mitady-bolana e. Fa nanontany misy anena dia izay navalona zareo. Ie. Tondra sakafo a satria fantatra fa tsy ho tafody atoandro mihitsy dia aleoko tonga dia mivimbina. Misy tsinoko anga zany? Tsisika. Fa nga moa lansahady ny volany neny. Dia maninona koa nefa raha tany no nividy. Fa tsy hitanao io aretina efa miparitaka be io. Tsisy ohatry ny sakafo avy etỳ an-trano. Iny sura ny fahadiovany. Ay. Fa zaho ary neny manana heritreritra hitady an'izay misy an'iray aman-dreny ny volana. Tady an'iray aman-dreny ny volana izy ianao? Tsy haiko. Any amin'izay toerana misy azy ihany ohatra. Efa manomboka midikiditra lalina amin'ny fiainan'ny volana mihitsy a?
ka inona moa maharatsy amin'ny fanampiana olona rineny moa ve tsy izany no mety fa ny anao efa tsy zantsoniko eny e misy marina ihany aloha le eritreritry nenika matahotra ny aminao ty mihitsy a fa manino lasa varim-bariana teo variana amin'ny tantana ny arembendra tsara zaka zao indray variana amin'ny fitiavana amin'ny volana tena efa ratsy mihitsy izany eritreritry neny izany a ararotina nge ny zavatra ohatra izao na le aoreno amin'ny fototra tsara no avinao fa adala ve amin'ny eny e naly amin'ny fitiavana tsy mahaendry ny endry neny zany tsy mankasitraka ny arahako amin'ny volana mihitsy ka ny anao mahamaika loatrako ka zao kosa ne mamaky alahoanina fe tsy azoko mihitsy fitarena ndre isan'andro ohatr' izao mahatonga ana miakatra any inona hoana ny akarako any hatr'izay la mandrarana tsy andehoany zao hoe alandray ty maiky aleo aloha nananena farany eny mba hitako azy zay misy anazy ary sao dia mieritreritra le zavatra teneniko hatr'izay ary ala hoe tsy lasa kory James tsy haiko tsondry tsanta aleo aloha miakatra dia hita eo izay valiny izany tena hafahafa mihitsy izany ka fahina nefa nieritreritrindry ity e sa ve hoe misy ifandraisany amin'ilay resakintsika sy lafarany iny izakina moa izany le hoe andeha hitady an'ilay olona namono andry dadako say indry alamino tsisy hidirany izany mihitsy ataoko ina ary olona efa migadra ry mijanony ala ka sady za efa aleo mipetratrera sahirana ihany akinaly rehefa hatr'izay alandria fa oroasiny ato anga oza za nga miteny an'izany e tovavy miasa be ohatrandry izao tsy mendrika oroany hoe rahatr'izay rehefa izay ilozako ka nitiako tenenina hoe rehefa hatr'izay anambadindry ay be sady tsy efa kaiky izao izany fotoana izany fa ahoana mampatonga anao manontany anazy izany ka ndry sady tsara tarehy lava volo tsara bika mahita tenenina koa mamanina aly ity ka ko tsy marina indray ary ve izany e sangy ary mamanina aly na sipa raha ny tsy ananako e sady mbola tsy amin'izany koa ny eritreritro izao tsy mampino kosa izany e fa ahoana ka ndry mifandraindray be amin'olo leto mifanerasera ndry hoe izao tsy ho be mpitsiriritra be fa nga rehefa mifanerasera be amin'olona dia tsy maintsy hoe manana sipa sara ny ange taloha teto tsy mahazo miresaka be amin'ny client anay izany e na fotoana andresaka olona raha mivoafetra izany ve enjana koa izany fa efa nanana sipa ihany aloha za fa taloha be fa efa nisaraka izay izao dia
ozy izy indry teo hoe mahafilalana be teto aminareo taloha dia mba ahoana mifandraisandry tamin'ilay sipandry tamin'izany? Ny tena marina talohan'izany asa tato niaraka taminy dia izay koa nisarahanay. Izany hoe ilay indry tafiditra tato izany dia izay nampisaraka anareo? Ka io izany rehefa tsy anjara dia tsy mety mihitsy e. Taty aoriana izay mbola nisy fotoana mifankahita ihany. Fa saingy efa tara e. Ampiresahako eto akindry fa alohandray avelako asa fa andeha. Mazotoa? Saotra tompoko. Lasitiny tena tsy maheno tsara mihitsy azafady a. Allo? Salama tompoko. Tena mbola tsy ato izy zao. Zany ve? Ka izesany olona satria tena tsy fantatro izay fotoana hiverenany. Afaka mametraka afatra ianao fa ampitaiko aminy raha ohatra tena maika ka. Ny tena marina tsy safahanao mifandray aminy satria anaponjy iziko. Raha tsy hoe ianao mihitsy angamba makany. Ka zany lazaiko anao zany ho ah. Ha? Hay ve ianao mama James a? Tena loza koa zany. Ka tena tsy hitako izay azo ataonao satria efa hariva be zao atiako. Aleo fa mangazaina dia ampitaiko aminy ny mombanao e. Tsy piasa ka. Zany no mitantana ny hôtely ato zao. Andefasana vola? Tena miala tsiny madama fa tena tsisy fantatro mihitsy mahakasika an'izany a. Tena tsy afaka mikitikitika ny volan'ny hôtely amin'ny zavatra tsy haiko a. Aza matahotra ianao fa ampitaiko amin'ny faran'izay na ny olana mahazo anao. Eny ary. Yo. Salamana sy ato izay. Efa metimety ka. Fa somary ohatran'ny reratreratra izany. Eny, na zaho koa ary ohatra mahatsapa ohatr'izany dia bata. Fa inona raha mahatonga an'izany? Araka ny fahalalako a, dia ohatr'izany mihitsy ny fen'ny olona mitondra ray anankiray. Dia tsisy vahaolana mihitsy ve no mba azo atao amin'izany? Araka ny voalazan'ilay professeur ato amin'ny hôpitaly ato a, aorianan'izao fitsaboana ataony amintsika izao dia mbola misy traitement omeny itsika. Dia nanafatra koa izy fa tsy mahazo miasa mafy intsony tsika sady tsy mahazo manao reraka. Tsy olana izany e. Rehefa salama tsara fotsiny aminareo dia izay ny zava-dehibe. Marina aloha izay fa tena misaotra an'izay amin'ny zavatra natao amin'izay fa tena zava-dehibe loatra tamin'ny fiainako ny zavatra natao amin'izay. Tsisy isaoranareo izany. Adidy amin'ny mazanaka fotsiny no nataoko. Eny, ka na nipraitam-po tamiko aza angery izay tsy navita ohatran'ny zavatra natao amin'izay izao. Fa zaho ary neny nisy raha matoly antso a.
Fa matoy zany antsoinao? Mamany James ahoana? Fa mamany James ahoana? Ka sara mba gagako. Mamany James angela zay ndra tsara zaka efa maty e. Matotoa zany no resaka tamin'ny lako. Tsy haiko fa hoe olona avy any andafo hono izy a dia mitady mafy andra tsara zaka fa misy olana be mihitsy. Tsy azoko izany. Izy a renin-janaka raha tsara zaka. Dia izy hoe tsy mba mahafantatra hoe midoboka any am-ponja ny rain-janany. Ka izy raha taitra be raha vao lazaiko an'izayko. Tsy azoko mihitsy. Dia niteneny any lava hoe inona ilay olana? Rasoary. Alefa andra tsara zakany asa tanan-dafony izy dia andefasany vola foana dia gagabe izy fa tato ato tsy nahavoaray vola ty kanefa nitahiry ny any zany efa tena tsy hisy tsony mihitsy. Tena mahagaga izany. Fa miaika lera tsara zaka koa aloha raha mindainga. Tena trano mindainga tanteraka mihitsy. Za ve atao agaga tsony e? Dia mba ahoana zany izao mahazo an'ilay olona any lavitra any? Tsy haiko ronenika. Za koa mahafantatra raha olona pisoloko fotsiny zany. Fa inona mahatonga la miteny an'izany? Ka James efa fantatra zao hoe fa tsy zanany dia izy mbola misisika ihany. Azo eritreretina koa nefa izany a. Sady ny pisoloko koa ny amin'izay fa manao izay ho hafa mihitsy mba azahoana vola. Ka samy manana ny sainany ny olona ny anahy rehefa olona nanao soa anahy dia valiako soa koa. Mba inona zany zao ny soa nataoko an'izay? Fa na ny fitadiavanareo anahy nga zany zavatra kely efa zava-dehibe zany. Na izany aza ry fa raha ny tena marina aloha tokony efa maty aho. Fa noho ny zavatra nataony se zao dia mba salama zao velonaina soamatsara indray. Tsika anie ny rairay tsy maintsy hoe tsika no mifamonjy, tsika no mifanavitra. Fa zao ry James tazona ny teniny meko dia manomboko zao za ny mianse miantoka ny fiainanse rehetrarehetra mihitsy mandra-pahafatoko. Za koa mitazona ny teny nomeko raha ohatra hoe mbola misy fanampiana ilainareo raha resaka fitsaboana, za eto foana vonona ny olitra ny haiko. Tena misaotra betsaka ry tena mananjanaka manana ny siampo. Fa hono ahy ahoana no nahafantaranareo hoe bevoka nama moa? Sa hoe ny teny mivantana ve izy? Tena marina tsy niteny tamiko mihitsy bailina fa izany natsikaritra ny sinina rehetrarehetra fa bevoka izy talohany nakanitra tsara zaka azy. Volana. Maritsy. Elaela izy zany a. Inona ny vaovaonao? Manelondria dia mamakatiako. Mba mampimehy anahy koa ianao ty. Ianao ve mba alahelo anahy? Aza mampiresaka rery Mahery. Tena marina ange zany ry volana e. Za malahelo-ndria foana. Fa tena tsy zakako tsony dia mba tonga aty mijery anao. Mahita tenena koa ianao zany. Tena marina ange zany ry volana e. Za malahelo anao foana. Volana. Efa vita ve ilay taratasy meko anao karakarainay? Efa reto vitako reto ilay izy fa andeha hanatitra ny reto any aminao mihitsy aho zao. Dia ameko anao sa aterina any birao? Tonga dia atero amin'ny birao akao. Ay, entina. Ohatran'ny olona tsy vaovao amiko. Salama tompoko. Salama. Tsy ianao ve ilay namany James e? Ilay lazaindra tsara zakafo hoe namaky ny tobo tao androlona.
Tena fantatro marina raha izany. Tena ohatrany hoe gadrainy mihitsy moa tamin'iny. Tsy te. Rehefa madinika dia raroton'ny olona. Fa efa fantatro daholo ny marina mahakasika an'iny raha iny fa aza matahotra amin'izany ka. Hay. Tsara kosa izany koa. Za zao nieritreritra hoe mpangalatra vevenareo anahy dia roasinareo atindray. Aiza kosa dia hoe ho izany e. Eka inona ny vaovao? Ka hitady an'i James mihitsy ingeny tonga avako aty. James. Tena hivery maina ianao raha izany a. Izy man tsy eto Madagasikara intsony izao. Izany ve? Eny e, efa niteny anahy ihany izany izy hoe tsy abiny dadina any an-dafy izany izy. Fa za tsy nieritreritra mihitsy hoe tsy tratra anazy aty intsony a. Tena tara kely mihitsy. Ahoana re izany? Tonga tena maika be ny tadiavana azy. Miteraka le anabaviko niaraka taminazy. Aikoa ve nisy an'izany e? Normalement zany izy tena tokony mbola tsy hiteraka e. Fa nianjery izy dia tsy azo ilay zaza. Kay. Mampalahelo izany. Dia efa manao izy nefa amin'izao? Izy anie salama tsara e. Fa hiteny an'izay vaovao izay fotsiny mba tonga avako aty. Zao hoe olona zaiko an'izay vaovao izay James rehefa tonga izy fa aza matahotra se. Ie. Makasitraka indrindra fa sady za koa nge mety tsy afaka hivezivezy aty e. Eny ka niverenako koa raha mbola tsy fantatra hoe rovina izy no tongako. Rovina ihany ianao ty raha tsara zaka vao mba hiova amin'ny ratsy fanaonao io a. Tsy azoko mihitsy. Efa misitrika aty ilay olona mbola ahitanareo fanakianana foana. Izany tokoa ngamba ny hoe tandra vato-koditrako. Tsy afaka miala intsony. Fa ilay tena antony anao an'ilay izy mihitsy izany no tena mahagaga anahy e. Inona no nataoko e? Inona moa izany ny tombontsoanao mandanga aty amiko efa maty ny reniny James? Tsy mandanga aminao mihitsy aravo a. Nefa dia izy izao mihitsy ny antso an'naly tao. Iza? Reniny James ao. Any an-dafo hono izy. Dia nitaraina taminaly izy fa tsy manam-bola intsony dia taraika any. Dia inona no navalin'ny naly azy? Ny hono ny avalin'ny naly azy eo. Sady tsisy idiran'ny naly raha teo koa izany. Ka tsy reniny James izany any iny. Fa olona nalefako any fotsiny hikarakara ny entana rehetra izay alefako avy aty. Marina ihany izany ny tenin'ny naly misoloky izy. Tsy mpisoloky izy. Fa isan'ny asa nampandrekeketako azy koa izany. Dia izy no miresaka amin'ny James nasoloko amin'ny andrenina hatramin'izay. Tena miaiky ny zava-bitanao ty mihitsy. Velaka na afantaranao amin'ny Maritra? Ie, azo lazaina. Hitako ny tsara resaka eriko. Tsy azoko. Ka efa hita mihitsy hoe olona efa mifankazatra be. Ay ve. Izy iny ange namany James dia mety nitato foana taloha e. Dia lasa namanao ihany koa. Fa inona no tianao hatongavany? Tsy misy fa mba liana fotsiny ako. Ay ve. Fa misy resaka tika atao amindrio a. Fa tsy efa miresaka angaza tika sy ianao e. Eny ka resaka hafa mihitsy angely izy. Ohatry ny hafahafa koa nge nalaza izany androany e. Ka ilay resaka tika atao amindrio izy tsy vita mora e. Teneno fa tsy maninona e.
volana manam-pitiavana Andria. Tena tia Andria. Sambany teo amin'ny fiainako aho zany hoe latsa-pity zany sy mitovy fitiavana ohatr'izao. Naly a, ianao ange ka patron-ako e. Eny e, ny tenanao ihany no miasa ato amin'ny hôtel, fa ny fitiavana kosa tsy ampiasaiko zany mihitsy no ovinana oviana. Ohatran'ny manahirana be izany. Aza matahotra an'izany moa. Tsika anie olona mitovy ihany e. Ary samy nandà fianan-tsary fotsika. Za mino fa lasantsika lavitra amin'ny fiarahantsika mamakivaky fiainana. Tena sarotra be zany Naly e. Zao ary amiko tsy tokony sakana eo amin'ny fitiavana mihitsy zany tsy fitoviany zany. Mino Andry. Eny e, tsy maninona ary fa afaka mandinika tsara indray dia mieritreritra tsara. Dia za eto foana manantena valiny mahafa-po avy any Andry. Avelako aloha ianao fa mbola be dia be ny asako ambony ao, avelako fotsiny. Mahery, nanao na resy ny tany? Sisy vaovao mety hafaly ny Andria aloha tany. Fa ahoana? Efa lasa angatra amitsy? Ie, efa lasa hoana izy. Tsisy azo taontsika afa-tsy miandry sisa. Koina moa izany fa dia izay zany. Fandrio ao courage. Tsisy tokony hampanaritoky Andria mihitsy zany. Misaotra lesa. Fa angaha mbola misy olana ankoatr'izay? Tsy azoko. Ka elahy malomalo kendrika beko. Tsy ratsana fotsiny mieritreritra hoe tsy mba afaka manampy Andria. Tsy azoko. Sangery tsy anta mba malahelo any. Malahelo aho mahita Andria malahelo isan'andro ohatriny. Izany mahatonga ana mipopopopo mitady fikarehetra fana mahita any James. Elahy koa izany. Fa izao nga tsy efa fanapilana. Mety na tsy mety yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se na fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery notrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao